Mampatsiahy ny foibe fiadidinany etra androany alatsinainy fa ny fanaovan'ireo kandida filazana araketra sy ny fandoavan'izy ireo ny etra sy ny aba ao anatin'ny fepitona voafatry ny lalana ihany no ahafahan'ny foibe misahana ny etra manamarina fa nahalo etra ara-dalàna na tsy ilay kandida. Eo ihany koa ny fanefan'ny kandida ireo trosaketra rehetra tsy mbola voaloha. Anisan'ny antota taratasy takina amin'ny filantsahakofitiana ny taratasy fanamarinana ny nandoavana etra ara-dalàna avy amin'ny sampandraharaha momba ny etra. Manomboka ny 5 septambra ho avy izao ka hatramin'ny 6 septambra ny fepitona fametrahana ny antota taratasy filantsahakofitiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. I Madagasikara no filoha hitantana ny vondrona SADC na ny vondrona fampandrosoana ny faritra atsimon'ny Afrika manomboka amin'ny volana aogositra 2024. Amin'ny fionana tampon'ireo filohampanjakana sy lehiben'ny gouvernemanta izay ho tanterahana eto Madagasikara amin'ny aogositra 2024 no handray izany fahefana mahafilohan'ny SADC izany i Madagasikara. Eo am-piandrasana izany dia misahana ny andraikitry ny filoha-lefitry i Madagasikara ary mpikambana feno ao amin'ny vondrony telotonta na ny troika ny fionana tampony koa izy. Naneho ny fahavononany handray anjara amin'ny fanantanterahana ny asa sy ny fanatotosana ireo fanamby rehetra mila hatrehiny SADC ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fandraisan'ny fitenenana. Tamin'ny sabotsy teo no namoaka ny lisitra ireo mpilalao 230 hiatrika ny lalao mandritra ny andro voalohan'ny fifantsanana ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika i Romuald Rakotondrabe mpanazatra. Mpilalao 4 no vaovao amin'ireo nantsoin'ny mpanazatra ny bare ireo ka ny 3 ao anatin'ireo 40 hiatrika ny lalao dia Joanzi milalao amin'ny Lokomotiv Plovdiv any Bulgaria, Ryan Ponty mpilalao ny US Orléans France ary Nicolas Fontaine avy amin'ny FC Arges any Romanie. Misy mpilalao vaovao ihany koa amin'ireo mpilalao fiandry dia Jordan Dupire mpiandry Satkazo tsy ho tonga i Clément Couturier izay isan'ny andriankinan'ny afovoan'ny kianjan'ny bare satria tsy nomen'ny klubany alalana hiatrika ireo lalao izay ionany amin'ny Comores sy Tunisie ireo. Taorin'ny Universitén'ny Fianarantsoa dia namoaka ny vokam-panadinana baccalauréat ihany koa ny tany Antsiranana sy Mahajanga. Raha ny tahapahafahana dia nilatsaka izany tany amin'ny faritany Antsiranana raha oharina ny tamin'ny taona 2024. Raha 420,30 isanjato izany tamin'ny taon-dasa dia latsaka ho 350,70 isanjato kosa izany tamin'ity taona ity. Ho an'ny faritany Mahajanga kosa indray dia niakatra ho 220,70 isanjato izany tahapahafahana baccalauréat izany tamin'ity taona ity. Ny taona 2024 dia 450,70 isanjato tamin'ireo mpiadina miisa 7 sy 704 nansoratra anarana no nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat. Indrola sibatry ny afo ny fatra isaly tato anatin'ny iray volana izay. Mbola niaran'ny fahamaizana indray ny fatra ivelan'ny valan-javaboary tamin'ny faran'ny herinandro teo. Velarantany mirefy 4 hektara, rakotra bozaka sy vato no kila tamin'izany. Tsy mbola fantatra hatreto na ny niandohan'ny afo na ny nahavanana ny fahamaizana. Raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana dia mbola ao anatin'ny fikarohana tanteraka ireo nahavanana ny fahamaizana ny tompon'andraikitra. Efa nisy olona iray ayaina kosa efa nampidinina amponja vonjomaika no nitrangana fahamaizana tamin'ny 3 aogositra lasa teo. Nilaza honana mafy ny fomba fiasa amin'ny alalan'ny fametrahana paikady vaovao Madagascar National Parks mandritra ny vanim-potoanan'ny afo mba hiarovana ny fatra arovana amin'ny afo.